eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely fifaliana lehibe ho ato koa ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka ny fandarana dia ianareo zay fa eopoditry ny fahita lavitra am'izao ora izao mirary anareo hatrany hatrany ny tenako mba ho fahasoavana ho anareo tokoa ny fampianarana na ny afatra entinay amin'ny alalan'ny afatra entinay matsy no irarianay anareo mba azahoanareo famonjena ka ho voavotsy tokoa ny fananareo mba hanana ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny afatra ihany koa no hitondran'Andriamanitra fanasitranana anareo mba ho sitrana amin'ny aretina mahazo anareo mba hivan'ny olana misy ka ho fifaliana ho anareo ny fiainana am'izao farana taona 2024 zay diavintsika izao ary ambony zany dia mirary zahay mba amin'ny alalana zao afatra na zao fampianarana entina izao no amoan'Andriamanitra anareo ho amin'ny fandraisana lehibe tena lehibe manoloanandreo olana sy reo ady natrehana hatramin'izay ho avan'Andriamanitra tokoa ene anareo am'izao taona diavintsika izao de zao azadino ary mino fa ain'Andriamanitra tao daholo zany rehetrarehetra zany ain'Andriamanitra tanterahana eo amin'ny fiainanareo ahoana o baiboly any amin'ny salamo fa 7:1 any 9:20 mazava be mihitsy ny teniny nandefa ny teniny izy mba ahasitrana ny marary sy anafaka azy anafaka le olona amin'ny longoa zay mianjarany de mbola mafisiko hoe ho arak'izany tokoa ny no tanteraka aminareo amin'ny alala zao fampianarana na zao teny entinay zao tompoko ny afatra entina ho anareo androany moa dia mikasika ny amin'ny mahazava-dehibe ny teny sy ny tsodrano ataon'ny mpanompon'Andriamanitra raha sitrapon'Andriamanitra izao fa apetraka eo an-tanana tompo le izy dia anao fotoan-dehibe zahay fiangonana refi androndra kely ny alahady fa 9 ny volana janoary taona 2024 io toerana io dia tantiarahanay ao amin'ny palais des sports Mahamasina palais des sports eto Antananarivo ny tena zavatra lehibe ataonay amin'io alahady aveliko indray alahady fa 9 volana janoary taona 2024 io de izao anao vavaka sy tsodrano ho an'ny olona rehetra zay ho avy ao izahay raha ny marina moa dia ny tenanay mivady no anao vavaka sy tsodrano ho an'ny olona rehetra zay ho avy amin'io fotoan-dehibe io ny finoanay de ity io vavaka sy tsodrano amin'io andro io no iantoka ny fiainanao iantoka ny mombanao mandritry ny taona 2024 tena mino azany zahay ary teny ekeko amin'ny foko marina tokoa le teny Jesosy araisiko mihitsy le teny Jesosy zao mantsy ny teny efa nataony any boky Matio any zay fehezinareo ty ambony tany dia fehezina any an-danitra ary zay vahanareo ty ambony tany dia ovahana any an-danitra no zany azavaiko aminareo zao io ny herin'ny vavaka sy ny herin'ny teny ary ny herin'ny tsodrano zay ho ataonay amin'io alahady fa 9 volana janoary taona 2024 mba azava aminareo le izy ka ho avy anareo ka ho tonga tokoa ianareo amin'io andro io tompoko mba tsy hisy programa fintsony ho ataonareo fa ho raisinareo ho zava-dehibe
ny fatongavana amin'ny fotoan-dehibe zay anasanay anareo io. Amaky baiboly azy isika arak'izay voalaza amin'ny Isaia toko fa 5:10 de vakitsika ny 1:10 ka hatramin'ny 1:11. Isaia toko fa 5:10 de ny 1:10 ka hatramin'ny 1:11 no vakitsika. De rehefa avy eo Korinthiana faharoa toko fa 4:13 toy zao voasoratra: fa toy ny ranon'orana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy verinany raha tsy efa navontony tany ka nampaniry sy nampavokatra azy mba hatonga voan'ny mpamafy sy hany ho ampihinana, de ho tak'izany ny teniko zay aloky ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa natanteraka zay sitrako ary aminana am'izay ampandianiko azy. Korinthiana faharoa toko fa 4:13 zao ndray ny voasoratra ao. Korinthiana faharoa toko fa 4:13 ary satria manana izany fanafinony zany indrindra izahay, araka voasoratra hoe mino aho ka de miteny, de mino koa izahay ka miteny. Mazava be mihitsy a ny voalazan'ny baiboly tompoko. Hoy tompo Andriamanitra tsy tofo, tahaka ny ranon'orana na ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra, de tsy verina any an-danitra mihitsy iny ranon'orana na iny oram-panala iny raha tsy efa nahavontony tany, nampanirin'ny tany ary nampamokatra azy mba hatonga vo ho an'ny mpihinana, hatonga vo ho an'ny mpamafy. De tak'izany mihitsy ny teniko, hoy ny tompo Andriamanitra tsy to, tsy hiverina amiko foana ny teniko raha tsy efa natanteraka zay nanorako azy sy ambinina tam'izay misy eo nampanaoviko azy. Tsy hiverina amiko fotsiny am'izao ny teniko, hoy ny tompo Andriamanitra tsy to. Manamafy zany akeo ny tenin'ny angely Gabriely mikasika ny amin'ny teny zay nataon'Andriamanitra. Liko toko 1:7 hoy izy fa tsy izy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra. Ny teny baiboly ambara am'zany ry havana malala de izao: rehefa miteny Andriamanitra, rehefa milobava Andriamanitra, de tsy maintsy tanteraka zay no teneniny, tsy maintsy tanteraka zay nolazainy, tsy maintsy mahavita ny misiony ny teny zay no teneniny na ny teny zay nambaran'Andriamanitra. Porofo zany tamin'izy nahary an'izao rehetra izao, arak'izay voalaza ao amin'ny bokyny Genesisy toko 1 ao. Tantarain'ny baiboly a fa tany am-boalohany, tany alobe tany dia tsy nisy endrika sady foana ny tany, ary aiza no tambony lalina. Tsy hay mihitsy fomba ilazana ny tany tam'izany fotoan'izany, na boribory izy io na lavalava izy io na fisapisaka, fa de zay e, tsy nisy endrika sady foana ny tany. Tao anatin'izany no tonga tao amin'Andriamanitra ny fikasana fa anatsara endrika an'le tany. No zany nampiasa teny izy, nampiasa teny tamin'ny alalan'ny vavany izy. De araka ny voalaza ao amin'ny Genesisy toko 1 eo zao 7 dia hoy ny tompo Andriamanitra tsy to: misy mazava, de ina nitranga taorina zay de nisy tokoa ny mazava, de lasa niova be mihitsy a nindrika ilay tany. De tateoriny andray de mbola niteny teny toy zao ndray ny tompo Andriamanitra tsy to, nampiasa ny teniny izy. Hoy izy: misy abakabaka, voalaza no Genesisy toko 1:1, misy abakabaka, de nisy ny abakabaka, de mbola niova niatsara hatrany niendriky ny tany. De tahak'izany hatrany hatrany no nataon'Andriamanitra raha nahapisy ny zavatra rehetra kasikany am'izao rehetra hita amin'ny masitsika zao a izy. Ka hoy aho aminareo hoe misery magaga tompoko ny teny alokin'ny vava, misery magaga. De hoy angamba ianareo: normalina be zany tompoko, normalina be raha misery magaga raha ohatra ka tanteraka le teny, satria Andriamanitra izy.
de zao moa zany tenako aminareo eny ary tompoko ekena fa Andriamanitra tokoa izy ka tsy maintsy tanteraka ny teny alokan'ny vavany. Mbola mitovy am'izany ihany koa ity tantaraiko aminareo ity kasika ny am' Jesosy Kristy le tompo sy mpamonjy antsika zanak'olombelona. Nampiasa teny tahaka zany ihany koa Jesosy Kristy. Nampiasa teny izy rehefa nisy zavatra tiany ho tanteraka toy zao zava-nisy tam'izany. Ndray mandeha nandalo tao amy tanàna anankiray Jesosy ary tam'izany no nandalo teo alohan'ilay azona aviavy anankiray izy mpianatra de mijanona de lasa zareo a mikariko avo mitady vo tao am'ilay azona aviavy fa tsy nahita na inona satria tsy mbola tonga ny tao-pamoazany aviavy. De niataka kely ary Jesosy de teo mason'ireo mpianatra de zao ny teny nataony Jesosy, zao ny teny nalokan'ny vavany: aza misy vo aminao ntsony mandrakizay. De lasa izy nanoadiana. Fa reo mpianatra kosa raha nijelan'ilay azona aviavy avy eo de gaga talanjona satria nalazo vetivety teo lay azona aviavy, maina tanteraka lay azona aviavy, maty hoy ny voalazan'ny baiboly. Gaga reo mpianatra, talanjona reo mpianatra. De hoy iaho hoe inona moa natonga lay azona aviavy nalazo maina ary matanteraka? Satria nozony Jesosy, nampiasa teny avy eo ambavany Jesosy hoy izy: aza misy vo avy amin'ny ntsony mandrakizay. De indro fa tanteraka le teny alokan'ny vavany. Andao nge vakitsika ny voalazan'ny baiboly mikasika am'izany ato amin'ny boky Matio toko fa 2 to zao no voalaza. Matio toko fa 2 de vakitsika ny 20 ka hatramin'ny 20. Ary no niverina maraina nakany an-tanàna izy de nona, ary nahita azo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy de nakeo aminy ka tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. De hoy izy taminy: aza misy vo avy aminao ntsony mandrakizay. De maina vetivety foana lay azo aviavy. Ary no tam'y mpianatra zany de gaga izy ka nanao hoe nanao ahoana re no de nahamaina vetivety io azo aviavy io. Ry havana, ry mpiany malala, mbola manamafy aminareo ihany aho am'ty andro androany ity fa misy hery magaga miteny alokin'ny vava, misy hery magaga miteny nalokan'ny vavan'i Jesosy. De hoy ianareo angamba normal ihany keo zany, normal be zany satria zanak'Andriamanitra izy ary Andriamanitra mihitsy izy. De hoy aho hoe ekena ry tompoko fa zanak'Andriamanitra izy, Andriamanitra mihitsy izy, ka dia io hitantsika io tanteraka ny teny nalokan'ny vavany. Fa zao no aza dininareo mpanaraka fandarana de ianareo zay mahita sy mandray ahy am'ty andro androany ity. Araka ny voalazan'ny baiboly ary araky ny efa hitako sy tsapako teo amin'ny fiainako tao anatin'izay taona maro nanaovako ny asan'Andriamanitra zay de izao: misy hery magaga tahaka zany ihany keo ny vavaka sy ny teny ary ny tsodrano ataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Izany no antony mahatonga manokana say anao fotoan-dehibe amin'ny alahady fa 9 volana janoary taona 2024 arak'izay fa nambarako taminareo tany aloha tany ary vao avy namafisiko taminareo teo. Anao an'io fotoan-dehibe io zahay mba ahafako manokana amin'ny mampanompon'Andriamanitra manao vavaka sy manao tsodrano anareo rehetra zay ho avy amonjy an'io fotoan-dehibe io. Eno tsara ke zao zavatra tantarako aminareo zao hoe entiko milaza fa misy hery magaga ary miasa
ny teny na ny vavaka na ny tsodrano ataony mpanompon'Andriamanitra. Eno tsara mba tonganareo iny fa zava-dehibe ny fatongavana amin'io alahady fa enina volana janoary taona 2024 manomboka valo ro sasany ny toerana ao amin'ny palais de sport Mahamasina. Soka fiasan'ny baibolinao ary andao vakidika miaraka ny voasoratra. Entiko manamafy fa misy hery magaga ihany koa hoy ao, misy herin'Andriamanitra miasa ihany koa hoy ao, ny teny zay alokan'ny vavany mpanompon'Andriamanitra. No mieritoko fa roapolo vakitsika de vakitsika manomboka amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahavalo. No mieritoko fa roapolo de vakitsika manomboka amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahavalo. Eno tsara ke voasoratra de niala teo anatrehany fiangonana Mose sy Arona hoe ho anolohan'ny varavarany trano le fionana ka niankohaka de niseho tamin'ny voninahitry Jehova. Rehefa nivavaka Mose sy Arona niankohaka teo anatreh'Andriamanitra de nasehon'Andriamanitra ny voninahiny. Zany ny fomba fiasan'Andriamanitra tompoko. De andininy fafito ary Jehova niteny tamin'ny Mose ka nanao hoe alao nytehana ka vorinao sy Arona rahalahinao ny fiangonana ary mitenena amin'ny vatolampy eo masony dia ampoboika ny ranony izy ary ampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao ka de ampisotronao ny fiangonana sy biby fiompiny. Raha zavaina de tako zao namakivaky tany efitra moa ny zanaka Israely tamin'izany fotoana zany. Zany tany efitra zany tany tsy misy sakafo ary tany sarotra rano, tsy misy rano mihitsy e. De tsapany zanak'Israely fa tena mafy tam'le izy, tena nangetaheta fatratra zareo ary nitomany teo anatreh'Andriamanitra. De lasa Mose sy Arona nivavaka niankohaka teo anatreh'Andriamanitra nitarana tamin'ny Andriamanitra. Ina moa ny antony nahatonga azy nivavaka niankohaka nitarana tamin'ny Andriamanitra? Satria fantany fa miano azy Andriamanitra ary mamaly vavaka azy Andriamanitra. De tena nomporofon'Andriamanitra tokoa hoe miaino anareo mirahalahy aho ka izao no ataovy. Alay vo ny teanao ry Mosesy de izao mitenena amin'ny vatolampy io anao, mitenena amin'ny vatolampy ngeza be io anao mba ivoaka rano vatolampy. Teneny ny vatolampy lazao ny vatolampy mba amboboka rano mba hosotron'ny olona ary hosotron'ny biby fiompy rehetra. De te olona zay de tsy salasala mihitsy Mosesy nanao arak'izay notenenin'Andriamanitra taminy. De noteneny le vatolampy, noteneny mba ivoaka rano, noteneny mba iboboka rano. Dia rehefa nataon'ny Mosesy tokoa zany namoaka teny izy tamin'ny alalan'ny vavany de indro fa nivoaka rano ny vatolampy ka de afaka nisotro avokoa ny olona rehetra hatramin'ny biby fiompy. De mba dinio ange azon'Andriamanitra atao ange ry mpiainy malala ny teny tamin'le vatolampy satria efa fanaon'Andriamanitra zany tamin'izy napisy zao rehetra zao de nampiasa teny izy, nampiasa vavany izy. Hoy izy misy mazava de nisy mazava, hoy izy misy apakapaka de nisy ny apakapaka. De maninona raha tamin'ny tendre mandeha ty raha izy mihitsy koa ny teny hoe misy rano mivoaka avy amin'ny vatolampy io mba hisiny rano, fa tsy zay nataony fa Mosesy mpanompon'Andriamanitra no nasainy teny satria tian'Andriamanitra anohetsika tahaka zany ihany koa Mosesy hoe ianao ry Mosesy mpanompoko mpiara-miasa amiko ary ny fanahiko efa nataoko ao aminao no zany raha miteny anao de afaka ekena ihany koa ny teny aloka vavanao ka de mitenena amin'ny vatolampy io anao mba ivoaka rano ny vatolampy. Ry havanao iza tokoa moa Mosesy no afaka nampivoaka rano avy amin'ny vatolampy? Momba azy lelan'Andriamanitra izy, mpanompon'Andriamanitra izy. Isan'ireo lelan'Andriamanitra tena nomban'Andriamanitra Mosesy. Ary zany no antony natongan'Andriamanitra tsy nisalasala ny niara-nasa taminy ary ny nanome baiko azy hoe teneny vatolampy mba ivoaka rano. Ampiasany vavanao mba ivoany rano avy ao anaty vatolampy. Manamafy an'izany ny fampianaran'ny Paoly hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia afaka miteny
ary rehefa miteny izy dia azon'Andriamanitra ho amarinina ny tena lokony vavany mba ho tanteraka. Ahoana ho Paoly apôstôly amin'ny Korintiana voalohany eo toko fahatelo andimy fasivy fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ary san'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Izay mpanompon'Andriamanitra tompoko de tsorona aminareo ampanetretena fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Ary ianareo izay mety sy mandre anay ianareo fiangonana de tsy iza fa san'Andriamanitra ianareo sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Ny tompon'Andriamanitra tsy toy sy mpanompon'Andriamanitra no miara-miasa manao zay ahasoa sy atsara ny fiainanareo. Marina zany ry havana. Ary zany no antony natokany Paoly apôstôly tsy nisalasala intsony taty aorina nijoro vavolombelona ary nilaza fa izahay ozy izy no izay mpiara-miasa amin'Andriamanitra de manana an'ilay esprit de foi, manana an'ilay fanano finoana. Ary zany no antony matokanay sa miteny mino zahay Paoly ka dia miteny. Zay le Korintiana faharoa toko fahaefatra andimy fahatelo ambin'ny folo lay nambarany Paoly, lay nambarany Paoly zany. No zany de manamafy aminareo zahay fa raha ny lobava Andriamanitra de tanteraka ny teniny, raha ny lobava Jesosy de tanteraka ny teniny, de afaka milobava ihany koa mpanompon'Andriamanitra ary afaka no tanteraka ny teniny satria lay Andriamanitra tsy to no mpiara-miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy zay efa nikeny ho tompo sy mpamonjy azy. Manoloany zany indrindra de manasa anareo ianareo rehetra zay mahita sy mandre ahy am'izao zao ny tenako. Manasa anareo rehetra mpanaraka ny fandarana teo afaka vaianao amin'ny alalan'ny radio na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny YouTube na amin'ny alalan'ny Facebook na ianareo zay fa namonjy ny fotoam-pivavahana nataonay tao fiangonana Refy Androdrakely ary tena natsapa fahasoavana tokoa de ho ny tenako manokana. Manasa anareo atompoko, manasa anareo ampitiavanao, na ianareo avy eto Antananarivo, na ianareo avy any amin'ny faritany, na aiza no misy anareo ka mahafantatra fa misy fotoan-dehibe ataonay amin'ny alahady fahaenina volana janoary taona 2024 aveko tray tongava tompoko, tena tongava mamonjy ny fotoan-dehibe io. Ny tenako mihitsy no ijoro amin'ny mampanompon'Andriamanitra, ijoro amin'ny pasahina, ijoro ampinoana fa ivavaka ho anareo sy hitsodrano anareo mikasika ny amin'iny, mikasika ny amin'ny taona 2024. Tena mino aho fa ho raisin'Andriamanitra tahaka ny teniny ny vavaka, ny teny, ny tsodrano zay ataoko amin'io andro io. Amboary de zao ny fotoananao, alaminy de zao fotoananao, raha lavitra be moa misy anao dia mankana manangona frais mba ahatongavanao mamonjy an'io fotoan-dehibe io. Tena mino ary havana, tena matoky aho fa hisavitra lehibe ho ataon'Andriamanitra ho anao io taona 2024 aorina tsodrano zay ataonay. Ny alahady fahaenina volana janoary amafisiko taona 2024 manomboka amin'ny valora sy sasany maraina ary mitoy hatramin'ny tolakandro le izy. De ny tolakandro moa dia fanehoana faliana, fiderana ranoray no atao amin'io entina misaotra sahady, entina makasitraka an'Andriamanitra sahady hoe nahatsodrano ary zany tsodrano zany de inona fa ho tanteraka tokoa eo amin'ny fiainan'izay nanatrika tao. Zay moa zany natao hoe fotoan-dehibe zay anasanay anareo. Fa mialohan'ny fotoan-dehibe io nefa indrindrindrindra am'izao faraparan'ny taona izao de iveriko fa tsara, tena tsara raha ohatra ka tonga ianareo mamonjy ny fotoam-panafahana zay ataonay fiangonana Refy Androdrakely ka ao amin'ny fiangonana Refy Androdrakely mihitsy no anaovana azy.
everiko mantsy fa zava-dehibe raha ohatra ka melon'ny itsofanay rano anareo de mahazo fanafana aloha ianareo amin'ny alalany famonjena ny fitoam-pivavahana zay ataonay araky voasoratra io ny fitoam-pivavahana zay ataonay dia izy ke ny alahady misy fidirana ny efatra zay ny alahady fidirana amin'ny fitora maraina voalohany fidirana amin'ny sivora maraina faharoa fidirana amin'ny raiky amby folora atoandro ny fatelo ary fidirana amin'ny ray ora sasany ny tolakandro azo anto kokoa ny fatateran-tsodrano rehefa tena afaka tamin'ny zavatra rehetra mety hoe namatotra anao ianao zay zany tompoko no fotoanatsika tamin'ity androandro any ity ivavako anareo aho ny vavaka zay atao moa dia tsy inona akory fa teny zay aloka vava-panompon'Andriamanitra ivavako ho anareo zay marary eo ny vavaka zay atao ho an'ny marary de tsy hafa inkio fa teny milaza fanasitranana ho anareo zay marary am'izao fotoana zao ka dia raha marary tokoa ianareo de apetrao amin'ny fatra misy marary ny tanana raha manana olana ianareo de apetrao eo fonareo amin'ny tanana ary raha misy zavatra fa irinareo ho tanteraka dia apetrao fonareo ihany keo ny tanana ivavakantsika tompoko ahoatry lohanao ry tompo Andriamanitra tsara indrindra zay ny an-danitra misaotra sy makasitraka anao aho tamin'ity androandroany ity fa afaka nitondra fanazavana tamin'ny olona zay nahitasin'Andria tamin'ity androandroany ity ny mahazava-dehibe ny vavaka sy ny teny ary ny tsodrano ataonay mpanompon'Andriamanitra mamindrafo amin'ny olona rehetra zay nandrehan'izao afatra netiko zao ianao Andriamanitra ka reo zay marary sitrana amin'ny anaran'i Jesosy miteny amin'ny aretinao miala amin'ny tenany olona miala amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny marary afahana amin'ny anaran'i Jesosy ry olona rehetra marary na inona heriny aretina reo zay manana olana vonjena sy ho afahana am'izany ihany koa izy didiko amin'ny anaran'i Jesosy ny herina olana hiala amin'ny tenany olona na viaiza io olana io raha nanoty izy ka natonga ny olana tonga teo aminy de mamindrafo aminy ianao mamiala ny heriny ianao ka amin'ny alala zao vavaka ataoko zao de ho voavody ho afaka am'izany olana zany izy amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminy ane zany ho tanteraka aminy amin'ny fomba lehibe sy magaga ry tompoandriamanitra tsara o mivavaka ao aoka ho raisinao an-tanana ny olona rehetra zay nandre ahy tamin'ity androandroany ity ho raisinao an-tanana ny fiainana ary tsy fokorano sady teny zao izy mba tsy ho voasakatsakana fa ho avy tokoa amonjy ale fotoan-dehibe am'le 6 janvier 2019 ao amin'ny palais de sport ny dera ny aja ary ny voninahitra ry la izy hatrizay ko mandrakizay de atolotra ho anao tokoa amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ray malala amen zay zany tompoko no afatra nentina ho antsika tamin'ity androandroany ity ka dia mirary tena mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho anareo ny tenako am'izao faratony zao zay zany tenako vavaka dia raiso mba ho tanteraka fiainanareo zany ary mirary ihany koa ao mba ho fahasoavana ho anareo tokoa intaona 7 zay ho avy iny zay ny teniko ka dia raiso sikeo amin'ny finoana izany ary farany mirary anareo ao mba tsy ho atsampona fa dia ho tonga tokoa ianareo ho afy tokoa ianareo amonjy amin'ny fotoan-dehibe zay fanambarako matetitetika io averiko indray alahady fa enina volana janoary taona 7 manomboka amin'ny 7 ora sy sasany ny toerana dia ao amin'ny palais de sport Mahamasina na palais de sport eto Antananarivo ka dia manao mandram-piona veloma tompoko amin'ny herin'iray teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely